atolotra nao an'io indray miseho mitondra ny lohateny hoe Ambasadaoro. sanganasa ny saondrany any Arlette Gabriel ary ho velomin'ny Tiny mihaja Eulalie miaraka amin'ny Julien Stroussois. Eo amin'ny lafiny teknika hiaja mamy Andrianony. Laly zany raha toromaso tena reraka be koa maly de hita toro be. Efa mazava ny andro taraiky be azany marina. Aiza tsony zay fotoana anaovana fanazara-tena marina. Iza sady ary zany, iza sady ary zany mandondony zany de lando ve marina tsy efa mahazoto loatra kiala kely iny ka andraso eo jerena. Lando fa amfiry zao de tonga ty sady ianao. Nalatsaka kely zao raha misia fa manahoana aloha ianao e? Salama ka fa ono fa zanga de efa tena masika be mihitsy no vao mangiran-dratra ohatr'izao de efa tonga ty ianao. Ka tsy izany fa zatra amin'ny fomarena tompoko. Na izany azy efa be koa ne zao no ratsy ry landy sady iny aminareo iny to tena mangingina be ry. Kanefa ao anatin'ny fahanginana sy ny fahatoniana maraina mihitsy anie raha misia no ahitana ny akanto mivoary. Fa ngako tianao efa laza poety? Tsy poety araky ny hevitra ao kory fa zany hoe manainga ny fotsiny fanahiko hiderana an'ilay raitsytony fahitako ny akanto ny asan'ny tanany. Mahay miresaka iry anie landy zany. Fa zao e sakafo maraina ho anao ihany karakaraina fa za teny efa tara be. Tsy andry an'izany fa andehandeha aloha ka marina. Eny raha misy fa andeha hikarakarana eo an-dakozia aloha e. Mbola tsy nahita mpanampy-toan'ny landy ty mihitsy marina. Tapa-bolana zao ny sany taty amiko nefa de tena hafa kely mihitsy ty izy. De noho izy mivavaka ve mahatonga an'izany izy mivavaka ve de tena mifikitra amin'ny fivavahany ery ne ty izy. Nefa ne radiriana de tena olona somary sahirakirana ihany. Araka amin'ny voalaza mihitsy ary to hoe noho ny fahafatesan'ny rainy sy ny farariny reny moa izy teo. To zany mihitsy nahatonga azy hoe hitady asa. Ka nefa na izany aza de hitako tena lamindamy masomiada-po mihitsy izy. Marina ndraso aloha zany eo ihany fa ndraso ratsoko mihitsy. Landy ahoana tompoko? Avy aloha ianao aty, avy ianao nge azafady. Zao e andeha fa tandremo tsara ny trano mpangalatra nge am'izao landy efa tena tsy kely lalana mihitsy ny ratsy. Indrindra fa rehefa mihitsiny ianao atovy tsara hito daholo ny vavahady ny trano asio andremy barazo rehetreny mihitsy. De ao amin'ny fitoerany ihany ny vola vola hoentinao hitsena zany sy ny sakafo ataonao androany fa zay zay fa lasa fa tena efa taraiky be ka. Eny ary raha misia tena tsara fanahy sy madzoka ery nge ty raha misia ty zany. Misaotra ny tompo misy fa nomeny an'ity azy ty. Ny mpampiasa moa tsara toetra ary ny raharaha koa tsy de mandreraka. Tiako koa ty azy ty fa mba ahafahako manampy an'iny.
indraindray aloha dia malahelo ihany noho ny fahatapahan'ny fianarako kanefa ankiniko amin'Andriamanitra ny amin'izany ary andeha aloha andamina ny efitrano ramose fa sao dia taraiky ndry fa ina koa ty sorobobe teto ampandrinan-dramose ity aleo aloha hoe ho vakina ny fanafiana ny fiarovany tena tsara indrindra tena voafitaka koa ny ramose izany nefa ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe Jehova iaranao na mivokana miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay tena mampalahelo anahy ianao ramose tsy mahalala kory an'ilay mahatony solanao teo amin'ny hazo fijaliana ary tsy mahafantatra kory ny alehiben'ny fitiavana ianao fa dia mitoky amin'ny herinao fotsiny hivavaka ho anao nefa na dia izany aza mba hanokafan'i Jesosy Kristy ny masonao ahalalana ny tena fahamarinana minao fa iain'ny vavako ny tompo ary aleo amin'izay aloha vonjena dia etsena fa sao dia tara sakafo ndraika sady toa efa amin'ny 6 izao elany zany be angaty rarasa toy ny isan'andro ihany fa nakaiza aloha neny 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 lasa nanatitra zaitra izy teo nga azy zao nananahoana ny diany ihany fa ataotrany ty totrany tsisy tokony tsony izy menadahakely indray dia efa lasa natory fa riraka koa ngambe asa koa nanoana Fizolande amanandre tenendry izy tianao lazaina fa aza lozanao mianahany io ka tena menatra Rolande inandray ary tia olazainy sandy titena titena ma zany mamenatra tena tsy azoko mihitsy izy tianao ambary ianao zao miasa nao fianaranao na dia mbola 17 taona azy ianao fa zandry na dia mbola zandrinao aza dia mba lehilahy ohatr'izao ihany nefa dia tsy mampidi-bola atao trano akory na dia ariary azy ary dia mbola bekiro mianatra ihany tsika nefa jerenka ty fahasahiranany sandy a tokony hahafaranao aza ny mbola fahafahanao mianatra asa diny koa fa efa napetraka eo am-pelatanany tokony hoe fiainatsika ka izao no teniko aminao mahereza ary iza mety elingelin'ny devoly amin'izany endry sady tsara ny tompontsika fantany rahasoatsika mino koa fa raha sitrapo no mbola ianarako sady izany koa moa ny fanondriako dia tsy maintsy toy izany ry sandy misaotranao ary landy amin'izany fampaherezanao azy tsy aleo ary tsika hivavaka aloha dia idera saotra ny tompo fa Jesosy tompony mbola tsy nandao atsika naovinanao viny ndao ary ay araka hivavaka ary tsika dia aondreo ny lohanao fa tsy mila tsika irery izy ary tsy mila tsika kamboty ihany koa ry tompo tsara indrindra ho sambatray fa eo ampilatananao ny fiainanay mideranao zay fa Andriamanitra mitsimbona na isan'andro isan'andro ianao Jesosy io mehery zahay efatra menadahary mehery ihany koa neny ampimanokana izy menadahakely zay lasa natory ao an'hevitra ao ary indreto zay menadaha aoka tsisy asaraka nay amin'ny fitiavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona no manokana izany vavaka izany amen efa tonga neny efa tato tokoa ny anaka fa ianareo mbola mivavaka koa fa manahoana aloha dia neny iny anaka tena lalina fitiavan'ny tompo izy menada fitantana na tosany diako valy mibavaka zany ry neny
fomba tantara ho anay aloha hoe totra ny finaritra irina fijeriko aneny ara avy aniko ty eny e mangina renareo lazako azy tsy izany fa tsy tratrako tao an-trano ilay madama mpandray zaitra kivy be ry aho toy ny nalemy zany aho dia latsaka avokoa ireo zavatra teny an-tanako dia ho ka tonga saina tapoka nefa dia naoriko haingana ireo zavatra latsaka rehetra ireo ary teo dia niantso an'i Jesosy tompo aho hoy aho hoy aho tamin'i Jesosy hoe fantatro fa na dia izao ankehitriny izao aza dia mahavonjy ahy ianao satria Andriamanitra mahery tia ahy ary tian'izy efatra menatahaka alleloia ary raha mbola teo aho dia nisy raha misaina anatona dia hoy izy hoe azoko jerena very madama ireo zaitranao reny dia nasehoko azy tahaka nina hoy nareo ny hafaliako raha nahita an'izany fihetsika nataony tamiko izany ndray tena mahafinaritra Irlandy dia oka aloha nareo mbola nohizako ny resaka mbola misy mihitsiny nanokatra restaurant hoy ilay olona ka mila lamba-databatra maro kotsindao karakaraina va ka mitady mpanjaitra mihitsy hoy izy ary niangavy ahy izy mba ho mpanjaitra raikitra ho aminy izay ngely mahafinaritra tsy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra amin'ity tokantrano ity roneny magaga ny tompo raka izy a mifikira aminy mandrakarivo fa tsara izy fa hono ahy efa natory anga izy menadaka kely sa tena efa matory be mihitsy izy ta ary aleo aloha karakarany sakafo fa makaina tsara aloha neny a marina tokoa zany roneny ndeha rehefa alina ny andro rehefa vita ny sakafo dia taina izy menada dia neny tsy manina raha tsotsotra eo ampandrina hoe tsy maninony mba tena nahazo aina koa ny za zany mariny aiza moko tsy very maina ngireny régime sy ny entraînement reny yaourt lasopy azakazaka isan'andro sa ty fitaratra tiako sara mandaingy andraso hoe ilanjetsy so ihany aloha fa nisy an'ity mizany ty tatantrano mba tena mibotsina mihitsy aka zany no fitratra ny sandry tena mibotsiny nahazo telokilao be zao ka zavatra olona efa te-panamainty kosa ve moa midefa ceinture noir aizany tena telokilao be ndry ary inona koa ary tony taratasy tony andraso hoe jerena ndraso hoe alaiko izary mba nanao an'ity ndraso hoe vakina zao ny lazainy Jehova ho voaozona zay olona matokolona voaozona zay olona matokolona sy manao nofo sandriny ka miala ny Jehova ny fony soratry landy ty tena soratry landy ty zaza ratsy taiza iza moa fa tsy zany mbo asesiny amin'ity taratasiny ty andraso atsoka mahita raha amiko iny andrany aiza vera ngaka zao taratasy rehetra zao dia misy soratra daholo tranona afokasika valopy misy soratra mitovitovy amin'izao daholo landy a o landy avy aty anao aingany ianao ono ary landy inona moa midika an'tony taratasy kely miely ranotrano tony inona nidika an'tony sa manao tracte tianao anonga-panjakana ny fanjakana io tany tiako ravana tompoko ary reny lazaina hoe tracte reny dia tsy toy ny an'izao tontolo zao zay mitondra atsy korontana na koa fanaratsiana fa milasa vaovao mahafaly ota inona fa nga rehefa mpanao fanatanjahantena dia mpanota ary lazaiko aminao fa ny ako ny
ny heriko sy ny tanjako de entiko miaro ny fahamarinana e. Aroko ianao tsy diso hevitra fa za ndeka zanak'ampelezana any amin'ny fiangonana e. Za tena manetsiketsika ny zanak'ampelezana mihitsy a. Oko za no fantatro tsara mihitsy. Ho ny tenin'i Jesosy Kristy tompo hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, ka fantaro tsara tompoko le marina rovanao fa sao de sandoka ihany. To mba mianan-kendry ane anao zany e. Manana an' Jesosy ary anao ka inona indray ny tokony mbola esanao aty amiko a? Inona ny tokony mba esanao aty amiko raha hoe manana an' Jesosy ianao? Adinao nga fa tokony mbola hianatra ane ny zazatoanao tahako zao e. Ny zaza rehefa amin'ny taonanao tahako zao a, tokony mbola tsy hiasa mihitsy, tokony mbola hianatra. Fa noho ny zava-misy de zao miasa. Tsy te handatsanao fa zao ihany e. Aza ty amiko mihitsy ianao ny mba mianan-kendry, azonao zany e. Tsy lavoko aloha tompoko fa sahirana zay, nefa kosa de tsoroko aminao fa sambatra sy miadam-po mihitsy a, ary tsy misy nizaniza mihitsy ny amin'ny anay afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Lava zany resaka zany landy a. Za ny tompotrano ato, ary tsy laiko fianona reny taratasy reny ny tranoko. Azonao zany, mazava aminao zay. Eny tompoko. Ary tsy laiko mitoko ziatreto ianao fa andany ianao vitaondra rahanao lasa ianao e. Andany ianao mandeha hoa. Ome hoe iry ihany koa mba tena ahaizako mijoro vavolombelonao. Amen. Tena tsy mbola hitako namalivaly toreny mihitsy landy hatramin'izay a. Ity fahasahiny milaza fa sambatra izy. Zaza mikarama ohatrinona tsy samy teny an'izany. Hitako aloha fa olona miadam-po izy, nefa tsy samy teny an'izany. Amin'ny mbola mahazaza azy angamba mahatonga azy iteniteny foana tahaka izany e. Tsy mbola mahalala tsara ny fahasarota amin'ny fiainana. Tena marary amafy anie zany lohako zany. Arina ary nahazo atapoko ateo, totra ny mahanetsetra hafahafa zany a. Ndraso loitelona fanafody de amitsaka ato am-pandriana. Arina ary zany hirahira tsisy akanaina tsy malala olona marary. Orlandy a! Orlandy a! Ianao ty Orlandy de efa tena marenina mihitsy io hirahiranao io tsisy mandreraka mihitsy ianao. Fa marenina ve ianao e? Efa de efa mitabataba ery. Hita fa misy olona marary ato. Mandeha jereo zany olo zany fa tsy aza lozanao mihirahira eo e. Ay, sary Rita. Ry, ary to mbola eo mpandrina ihany fa hoana manao grâce matinée nga sa toisy? Petra aloha ianao misa. Kina ny vaovao ary? Fa nga ianao tsy niasa? Ny vaovao betsaka fa andraso aloha e. Tsy de tsara loatra e. Tsy tsara loatra? Manao misy aloha e. Ny araba tsy vitako. Manao Rita? Vaovao? Zao, salama. Ohatrany tsy de salama ho aho. Za ianao konge mikorotana be de manjary mitorona mihitsy ny lohako e. Fa ny vaovao moa, inona moa ny vaovao e? Inona ny vaovao any aminao fa ny aty aminao ohatrany tsy de hitako izay lazaina marina e. Vaovao aloha misy fa ianao ty aloha ahoana ny to mbola matoritory foana e? Tena ohatrany marary misa. Ohatrany sa tena e? Tena marary, tena marary. Tena marary? Ay, de ahoana zany? Ahoana exa marary ka ahoana? Ka ny vaovao ny miankina amin'ny fahasalamanao e? Miankina amin'ny fahasalamako ahoana e? Tsy azoko ny tianao lazaina ary misa marina. Ka nahazavaiko aminao zany ianao marary e? Misa, inona ny fandraisan'ny resaka zany? Inona ny fandraisan'izany resaka zany e? Misy mihitsy. Maninona raha tsorina ny marina? Sa hitsangatsangana? Na hijery sinema? Zao ary, ianao tsara? Lazao ary. Zany fa misy naman'ilay ngoa tonga ao an-tranao. De maninona? De miara mifaly zareo misotrosotro, azonao? Azo. De ohatra nefa tsy hitantsony izay atao e. De nanapa-kevitra ry zareo hoe hanao zavatra hafa ndray fa tena efa leolony kilalao, karatra, domy. De inona indray zany ny zavatra hoe ho ataony? Inona indray hono zany mbo eritreretinao atao? Ka zao mantsy.
ny tovolahy rehetrarehetra ao a dia manao ara-marseau daholy. Ay, tsara kosa zany ko. Dia hoe ny démonstration zany hono ny andanin'andro e. Dia hifanao démonstration ohatry zareo. Dia za zany mantsy ny tena mahaliana sy hoe nahita titika. Fantatra moa fafa? Iza moa ty fafa? Le ankizy lahy le ngezangeza ohatra mibokiboky niny. Ay le hitako niaraka taminao tamindray mandeha ry. Mihitsy. Maninona iny? Ka ino a mitady adversaire mihitsy zao hoe mba hifampitsapa amino. Dia vao niseho hoe io resaka io dia novetrany tato tsaiko e. Dia ilaingo koa moa nanampy mihitsy ny hoe andany izy atsofy, andany izy atsofy. Dia zao za tonga ty zao nefa ianao ty to marariko. Nefa ny zareo zao efa manantena mihitsy dia raha tonga any zao dia diso fanantenana fotsiny zareo. Eny, fa hono ary misy. Fa ngady fantatrao tsara mihitsy fa tokony hifandanja amiko tsara ve izy ino izy ianao? Tena mifandanja aloha e. Za marary fa zao fotsiny. Raha tsy marary a, laniko vetivety iny. Ka zao ane ny olany. Za eo ihany raha ohatra ka tsy hitondranao any fa ilaingo no afa-baraka amin'ireo namany arongy. Eny, fa ngady efa tena mafy be mihitsy ny izany iny fafahanao iny. Mafy izy aloha e, nefa ny enoko fa mbola mafy noho izy e. Fa izy fa ilaingo a. Efa nedinediny eran-trano mihitsy hoe manana zao da tena tepa-maintony izy. Nefa ianao ty totsy. Tsy misy fafambaraka zany io e. Andraso raha iomana dia anaingy sika. Marina ve? Andraso iomana. Hitanao any ary. Be misaotra betsaka ritsy amin'ny mariny. Zao ary mandra-piomako teneny kely aloha le ankizy vavim-panampy ody remisa fa andehitsika. Marina. Andehitsika. Dia zao a. Dia nandray ary. Eny rehefa aveo ary miakanjo ianao fa sao dia taraiky tsika. Eno a, teneno izy. Mbo niara-nianatra ihany nefa nijery tontolony zana. Ino ny tsara nge ny tantarako e. Niara-nianatra ho azy zay a. Nefa n'izao zalahy mahita asa daholy. Ny sasany miasa eny amin'ny banky, ny sasany miasa eny amin'ny orinasy. Ka tsy mahagaga nge zany anaky. Tsy tsaroko mihitsy hoe ao anatin'ny fahatrana ary sa vitan-dratsy mihitsy ny ahako fa dia tsy izany mihitsy anie anaka ny tena izy. Jesosy ange miasa ho an'ny tsirairay ary ny manana ny tsara omenanao tokoa izy anaka. Zao ange rineny jereneny ange ty fahatratsika ato trano. Ny vola tsy misy, ny frety an-daniny, ny sakafo atao andreny koa rehefa tsy mody avy any am-pianarana. Ny fitafy amin'izany dia tsy araka ny tokony ho izy tsy mbo mitovy amin'ireo mpinamana ny tsekoly akory. Tena ohatrany menatra ihany ary niny. Aza manao an'izany ianao anako. Itsika ny zanak'Andriamanitra hitanao fa reny ankizy manana asa isan-karazany rehetrareny tsy mitovy amintsika raha eritreretina amin'ny fiainana maha-olombelona. Itsika tsy maintsy tsapain'Andriamanitra amin'ny zavatra mahery amin'ny zavatra sarotra sy mahery. Zay aloha mbola heriko hatramin'izao neny. Aza kivy fa mahereza manatona ny tompo isan'andro fa na dia tsy mandeha tomobile azy ianao fa mandeha tongotra azonao antsona nge Jesosy eny an-dalana eny. Ka zay nge mba hitarenako neny ohatr'izao satria riradriraka ihany ao ary fa mba ohatr'izao. Izany indrindra ny anaka ny tenenako anareo matetika manao hoe misaoran'i Jehovah amin'ny zavatra rehetra satria izy nefa nanome toky antsika. Miteny manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Noho izany dia matoka ny tompo anaka fa tsy maintsy mitsinjo antsika isan'andro izy. Ary ny teniny ihany koa manao hoe izaho hiady ho anareo ary ianareo kosa angina. Ary marimariko alay nge landy zany. Fa manino ny tianao? Misy olana sa? Toa nisaraka tamin'ny kalokalo tokoa reza ataonao anako.
fa maninona ty landy tsy izany fa arak'ireny efa voalazako nareo mianakireny dia efa afaka hoandro amin'ny série za e tsy araky ny naposiko nefa ny zavatra nyseho fa landy a nazao rehefa azo lozanao misetroseto eo e inona ary ny zava-nitranga tany e aleo ara aloha tantaraiko dia enonareo mianaka tsara e feka nisy an'izany e lalina izany fa maninona no zary neny raha ohatra ka tsy miasa tsony efa mba manana fidiram-bola ihany ka itsika Andriamanitra raina io indreto izay zanako te hifikitra aminao maheriny io ny sitrainay nefa ninomino fa zanako sakanay izany matoa velanao iseho aminay Jesosy tompo lavitra no izao niantra taminao ko aoko ny sitraponao ho tanteraka fa tsy ny sitraponay sandy a aonzeriny mba raisikely anie io baiboly io dia vakio ny voasoratra ao anatin'ny mpanjaka faharoa toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo e mpanjaka faharoa toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo vakio kely mianaka iteto ka mpanjaka faharoa toko fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy tompo ary namanina komandany miaramila Syria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanakaja satria izy no namonjeny Jehovah ny Syria ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka ary ny Syriana nivoaka nanao atokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray babo avy tany amin'ny tanin'ny Israely ary nanompo ny vadiny namana io ary hoy tamin'ny tompo vaviny enganeka mba ho ampaminazy azy Samaria tompoko dia sitrana azy amin'ny abokana izy zazavavy kely babo ny voalaza eto babo tsy manan-tsafidy niaina tamin'ny tahotra mandrakariva hitanao zany anaka azonao antoka fa ho sarotra ho azy ny hiresaka amin'ny reto tompony nefa ny mifanohitra amin'izany no seho satria sa ilay zazavavy kely sahy ny naniraka ireto tompony ho an'ny Samaria ary tsy ny salasala ny laza fa ho sitra ny namana hitanareo amin'izany ndraka izy fa tena tsara ny tompo tian'ny tompo koa isika hanaiky ny hataon'ny fitaovana toy ity zazavavy ity anehoany voninahiny voninahitr'Andriamanitra izay tsy nitako ny fahababony sitra ny namana atsarotra vao tonga tamin'izay teo ny avinavina sy ny maro hafa nefa nandresy ilay zazavavy ary tokony ho toy izany koa isika resy lahatra ny amin'izany mihitsy any araka izy tena olom-boavidinao tamin'ny rahanao zay Jesosy ary tsy tompony tenana intsony ka inty aho irao anao misitraka ao rehetra zao atsapako izy mianaka fa na dia mahantraka irotra ao azy sika dia tena mbola tiantsika foana Jesosy Kristy ary tsaroko mihitsy hoe ty tantara anankiray ty dia ohatra mampahiry ana zany satria na dia babo na dia mahantra raha dia afaka foana Andriamanitra mampiseho voninahiny ary tsika koa na dia babo na dia mahantra na dia tsy mananoka horaisina raha dia hain'Andriamanitra foana ihany koa mampiseho voninahiny satria tsapako zany ankehitriny zao dia tery mihitsy ny foko raha tsy aleo hivavaka ho an'rija ihany koa tsika tsirairay avy any anaty any ilaina mihitsy zany anaka atomboy ary tena
manakotsako daholo ny tenako ray manontolo tena tsy afaka hamonjy asa mihitsy aho zany ka ohatra ny tapaka avokoa ny taolako marina mafy tsy tena tapaka mihitsy zany tolako zany tena von'olona koa ny renina ataon'le fafandozy iny za koa nefa ny tena tala mahatoko tena be loatra nefa ny tena efa narary mbola nseho mafy ihany ary tena tsy nahapoziko indray aloha le teknika an'le fafa iny mahay izy ka mahay izy marina de noho imisa ihany matsy ny nandehanako tany kanefa de nimeza ny fotsiny aho rehefa vo marina tena vo miodina kely de marary daholo ny vatako marina manahoana ianao ramose zao zao ndrary loza ho ahy mihitsy ianao ry landy marina faly ery zao anao fa hoe voa maninona raha mandihy mihitsy maninona raha mandihy reraka be ianao ianao zany ramose andraso fa hikarakara sakafo anao tsy mila ary mandeha anao mandeha fa tsy mila olona mihitsy aho zao fahanginana zao ny laiko azonao zany ndany ianao mandeha eny ary tompoko kanefa tiana raha ohatra ka misy elanao mandeha mihitsy ianao moa de mandehana ianao veloma ry ianao ramose de mangatsiatsy ohatra reny nanjoan-dramose mifona ho azy jesosy mamondrafo aminy ianao tianao izy jesosy ary fantatro fa te hamonjy azy mihitsy ianao satria ianao tsy miova mangetaheta zany marina tena mihinana vavony be koa le comprimé le calme andeha akarano mihitsy aloka ndry ary tombola ty any ary kala ratsy ty marina ary iny ny zato atony mando alika ndry misaotra anao sahady atompo satria fantatro fa mamaly vavaka ianao ako aloha sitrika kely so hitan'io iny fa lasa mahagagy zany raha zazavavy efa ataoko le monina me fa de tsy mety makahala fa de mbola mivavaka ihany tsy tokony izy koa aloha ny tena raha ny tena marina no anaparako ny fahatezerako nefa mijaly loatra ny tena mijaly loatra miala azy ny foko sambatra izy na de piasako aza za ty to tena ory nefa farahidiny fara fahoriana noho ny tsy fihin'andriamanitra eo amin'ny fiainako ve no mahatonga an'izany sa inona ary efa 10 taona zay nidirako tany am-piangonana farany tena 10 taona marina zay nidirako tany am-piangonana farany ka la hira fanao ny landy le hira fanao ny landy iny mihitsy ny tena nanolorako tena ho an'ny tompo tamin'izany zao anefa maninona koa ary amin'ny mahatsiaro an'izany efa lasa zany raizatsony koa moa ny iverenako amin'izany inona indray ny tokony iverenako amin'izany sady marary ndray zany lohako zany marina aloha vonjena fandrina fa sao de mekarapoka tapoka eto aloha mihitsy vonjena fandrina zay dadaniko zany raha toromaso am'ro sasany mahery 5 efa atoandro ny andro zany fa de variny eto tokoa ty santy kely ty
ny adindrainganareo ry landony zao andro atoandro be nanary ty anao de mody sady ka tsy izany fa tsy zany fa inony ary misy inona ny tropitaly ny raha misiry sady ny omby be mihitsy ny areta sady to hoe misy tapaka ho ny ao amin'ny tolan-damosiny ao tonga teny an-trano aho zao de efa tsy misy olona tsony to sady ahony tena mahavako fo eritreretinao fa mpifanolo-bodorindrina sendra mba hanitra namonjy azy tao ary le fofombady no mba nserina teny ihany nefa de tsy mivako loha akory ny amy mihitsy mafy zany ka aiza hoana izy am'izao fotoana zao de hôpitaly aizy ty misy anazy portafiry ka le rangana naritra azy teny amin'ny hôpitaly nge zao no nanoratra an'le taratasy tao anefitra zany hoe rano marina zany de zay zany nafantarako fa hoe any amin'ny hôpitaly izy fa raha janko nge de tsy fantatro mihitsy rano marina zany de mbola tsy fantatra na nytoerana misy azy na ny hôpitaly misy azy fa de taratasy fotsiny zany de mipetraka fotsiny eo zay mihitsy no tena marina mampalahelo mahonena ihany ray zany zava-misy zao lazaonao neny fa fanao fotoana kely mantsy zay mianaka hoe misy resaka tiany atao amiko ndray hony androany de lazao izy fa hoany amin'ny hôpitaly aho zao de zao de ivavaka ho an'ny landy de ivavaka ho an'ny neny de ivavaka ho an'ny rija ihany koa de za koa ivavaka ho anao misaotra ry landy aloaloha andefa zay azadiny zay afatra zay de raha riva hononareo miresaka hoe mba mandreraka zany raha tomobile ny ambota azy koa moa ohatrany renininy reny marina nitsangana foana ny alatany an-trano mandra-patonga aty ato zany ny hôpitaly aleoaloha androso kely de fomba hoana koa moa no ahitako an'rija am'reto hevitra maro be reto za ty to ohatrany tsy manana anytanina akory tohatrany olo tokana tany ny olona mba anytanina indray de tsy misy na de iray akory aza fa de vahiny be ny any ny teny aleo androso rangaha fa zay lalany any lalany nefa alohan'izany aloha de aleo aloha hivavaka jesosy io melo havahy ianao ato amin'ity hôpitaly ty fa ianao ny tompon'ny asa torotoro ny avinavina sy ny fireriana rehetra ary tantero amiko ny teninao manao hoe izaho manana ny lalana iverana hitondrana anao de hitondra fiadanana fa tsy loza misaotra tompo amen ato zany ny hevitra misy azy mba nahafinaritra aloha le rangaty eo mba nanoro anah ihany mariny de re tompoko manahoany ritsy manahoany ianao manahoany se zay manahoana tompoko manahoany ianao isandy no anarako rija ary ngamby ianao mety gaga hoe ahoana ny tonga de nalalako ny anaranao sandy aza voakely amiko efa ohatrany tsy tadidiko sandy rafenino zay ny tena anarako zany hoe rafeno manatsoa sandy raha ny tena marina nadahany landy ahako ary mpianada tsy mifakafo tokoa izay mianada gaga de gaga raha nandreny vaovao nolazainy fa aty amin'ny hôpitaly onona ianao ary de nandeha ampinona fotsiny ara no tonga eto amin'ity hôpitaly ty ka misaotra an'andriamanitra lehibe fa de tafahoana somatsara tsika amin'ny rahalahy ka de efa manahoany sy zao fa manahoany zany aretiny zany ohatrany hoe tapako ny taolan-damosiny sy efa manahoany zao ankehitriny zao sa ay le zandriny landy zany izy tokoa tirisia hitakeo ka misy itovizana be tokoa ny endrikareo za aloha se vomafy
tena fomafy mihitsy efa zao e finona aloha nyvaovao any am'se any eto a de maneho fialantsiny aminao rija tsy afaka mantsy landina akaty satria tsy maintsy misy miandry any koa ny trano sady nenitsy aho de izahazandry tsy maintsy nandena akaty e mba hisolo toerana azy sady ilaina koa tsika mifampahery mba fantatra hoe ay ve tovolahy ohatr'zao zany zandry ny landy zany sady efa mitsikitsiky ianao zany efa salama mampimeah koa seka inona moa no ilako mpanampy ety fa nga moa de ny ilana mpanampy any fa de mifampahery mifampitondram-bava ka mbo mifampiresadresaka mifampitsikitsiky ohatr'zao nge de efa misy aina ihany koa e tenin'Andriamanitra koa mba vimbinina sa hoana izy ianao eny nefany hevitra andoavam-bolana ety zahay rehetra ilaiko de misy daholo e ary tena fa zao hoe misaotra betsaka ry amin'ny fandavatena ary ilasao lanto fa mampandreato ihany raha ohatra ka hoe rehefa mivoaka ato hoe rehefa afaka ato zany fa tena misaotra an'se rapoera-tsaina mihitsy tsy misy tokony hisoranao zany rija tsisy tokony hisoranao zany fa alao Andriamanitra no hisorana amin'ny zavatra rehetrarehetra fa azy mantsy ny fandaminana ny fiainantsika isan'andro azy tsika ry ondry fiandriny sy olona tandremana ka tsy maintsy misaotra azy isan'andro amin'ny zavatra rehetrarehetra eny ary tompoko fa de voarainy afatra ao fa etiko moa tsy de azo hijanonana ely marina mihitsy ny ory ty efa memandroso mialinalina ihany ka de andeha nga raha azo atao sady tratra riva ty se fa anefa melo zany mba tianao ve mba hivavaka ao anao raha azoko atao eny ary tsy maninona fa raha hitan'se fa ilaiko zany de atao fa tsy maninona ilaina de ilaina mivavaka rija satria ozy ny teny soratra masina manao hoe tsy mety ozy izy raha tsy mivavaka mandrakarivo nareo ka tsy reraka noho izany tsy tokony ho reraka zany mivavaka fa tsy maintsy mivavaka tsika ary rehefa tsy mety de tsy mety fa zany nge mahatonga ny olona tsy salama ohatrohatran'izao e tsy hoe manaraby an'se sanatria fa hitan'se nge rehefa mivavaka fa miseho mivoninahitra Andriamanitra de hivavaka sika tompoko anao ary Andriamanitra mpanasitrany ianao tompo lay Andriamanitra velona miteranao zahay ary matoky fa ainao ny analana eo anatin'ny rofo rehetrarehetra misotranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao fa miaiky anasitrana izy nanolotra mitenany teo amin'ny hazo fijaliana mba ho faty isolo anay izy ary nanaiky nampijaliana nitondra ny aretinay tsirairay avy misaotra Jesosy satria noho ny aminao de toy izao ihany zay noho ny aminao nampijaliana mba hisolo ny heloka ay tsirairay avy tompo tsy mendrika ange zahay mbola manao tsinotsinona anao zahay nefa androany am'izao ora sy fotoana manginy eto amin'ny hopitaly zao no hifonanay aminao tompo mamindra fo aminay Jesosy eto de atolotra aminao manokana raha miseritsa zay fantatra ao ary tsy misy miafina aminao ny fiainany hatramin'ny fahazazany ka mandra-pahatonga an'izao ora eto amin'ny hopitaly zao fantatra Jesosy fa tia azy ianao fantatra fa tia andray azy ianao ary fantatra fa tia hikarakara ny fiainany manokana ianao satria matombola velona izay de anao ary ianao no antony hahavelomanay tompo ka sy manokana amin'ny tana maherinao izy mba hahatonga mpanomponao ary mba hitan'ny fiainam-baovao miaraka aminao manomboka amin'izao anio zao amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy be fitiavana no angatahako izany vavaka izany amen fa nahoana aloha se no toatra mitomany fa maninona ay aoko ianao tsy ho gaga fa ohatra ny hitako mivaingana zany ny fahorian'ny tompo e teo ampantantarahany famonjena
famonjena mitaky aina, famonjena mitaky fahoriana, famonjena mitaky kika sy toreo raha latsaka noho ny amiko sy noho ny aminao. Zay nefara tamin'ny fahafatesana tamin'ny fomba mahatsiravina. Izao sy ianao no nandao zany lapany, izao sy ianao no nanekeny omby teo amin'ny hazo fijaliana, izao sy ianao no nanoloran'ny tenany ndray mandeha fahatinoa ny ota. Anavotany anavotany anao. Nefa ny matetika tsika olombelona dia mbola samy lona ao anatin'ny ota ihany. Tsarofa raha mbola milona ao anatin'ny ota sy ny fahazarany dratsy tsikisika dia izao mamery indray an'ilay Kristy eo amin'ny hazo fijaliana, ary dia mampitomany azy foana ihany koa. Mampalahelo an'izany ramose. Asa raha azo lolanjaina ny fahorian'i Jesosy Kristy Tompo, izay nitondra antsika teo amin'ny hazo fijaliana, mitondra ny hazo fijaliana mavesatra, ary nokapohina, norana, notenenan-dratsy, nofatsihina tamin'ny hazo fijaliana, nokapohina tamin'ny taolana, noesoesoana, nefa dia nanaiky izy satria izany no famonjena. Okzay sandia. Izany no famonjena. Sandia. Lerota ny fijaliana. Okzay mandevina ny fokony teny se marina mafy. Kanefa moa inona no azoko atao? Tsy mpivavaka, ny volako, ny heriko, ny tanjako, reny no Andriamanitra. Efa tena voafatotra, tsy afa mikofika intsony e. Fa zao hoe mandehana toy izy ny lalanse avelaho zaho eto ihany fa efa nanary azo o rehetra zao hoe eto ihany. Tsy ry Rija, tsy aly eto amin'ny toerany ity mihitsy raha tsy efa azoko antoka fa voavonjy ianao, ary fitiavako anao le naovako an'izany. Tsarovy fa tia anao ary tiany to anao Jesosy. Tsarovy nitiavan'i Jesosy an'ilay boka fa izay raha vao nanatona an'ilay boka dia hozy izy Jesosy manao hoe anaka mety madiovy anao. Tsy mbola maloto noho ny fahotan'ny boka ny fahotantsika, tsy mbola maloto noho ny abokana ny fahotantsika, fa mbola tonga Jesosy. Hozy izy manao hoe tsy ho avy antso ny marina fa ho an'ny mpanao taibebaka. Ny to ange, ny to anao ange, izany nge nahatongavan'i Jesosy Kristy. Ko nahoana avelantsika ho raraka ny tany fotsiny ve ny raha nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Androany raha andray ny tompo ianao, tsy misy fangatan'andro dia ho hitanao tsara ny fahasoavany sy ny voninahiny. Enono nge ty tantara keliko ty ndray mandeha zay nisy an'izay hoe Véronique zay, tovavy kely izy io, manino izy, ary nilona dia nilona tao anatin'ny fahotana ihany koa. Rehefa nitoriana taminy zany hoe fitiavan'i Jesosy Kristy zany dia risy lahatra ihany izy. Kanefa ny indray alina zay asabotsy alina dia niantso azy reto namany hoe andaotsika hozy izy andeha ho any amin'ny boîte de nuit hitady ny fiainana. Nefa nefa nitoriana taminy zany Jesosy Kristy zany dia hozy izy Véronique manao hoe eny ary Jesosy fa androany fotsiny alony dia hoany, fa ianao dia tsy maintsy tompoko foana isan'andro isan'andro manomboko zao satria efa nanolo-tena anao. Nandeha izy niaraka tamin'ny tomobile tamin'iny alina iny, vao maty nefa nijiron'ny tomobile dia ahoana tsy nizotra kely le tomobile ary avy eo dia nivadika. Ary dia vitatra ny tantarany. Tsy mila fangatan'andro ny fanoloran-tena Rija, ary zay ny tiako apetraka amin'se androany. Tsotra fotsiny eritrereto hoe Andriamanitra tiantsika. Sahoana mba hevitra se zao hoe zany dia tena efa tena tsy mendrika mihitsy, tena tsy tokony ho mihitsy zany. Fa zao hoe ahoana moa amin'se no fomba natonako azy zany na dia mivavaka aza tsy haiko akory. Ny hoe tsy mendrika mihitsy rysia, tsy misy olona zay marina eto ambonin'ny tany, ary tsy misy olona tsy nanoty eto ambonin'ny tany, fa nitondra ny fahotantsika mihitsy no andehanan'i Jesosy Kristy. Tsy
mavesatra noho ny fahotan'le vehivavy azony jangajanga amin'ny fahotantsika fa nylefitra ihany Jesosy Kristy ka nanao hoe mamindra fo aminao raha vehivavy amin'ny sisa aza manota itso tsotra fotsiny rysia ny amin'ny hoe mivavaka indray dia zao eritrereto hoe miresaka amin'ilay ray tsara fanahy sy be fitiavany se tsy be dia anao izy mitenena mpatsorana fotsiny hoe aza vela isihery hafa anakananao tsy resaka aminy satria tianao izy ary miandro ny fanapahan-kevitra ao isan'andro san'andro azonao moa zany reja marina raha mba haiko zany ka azay teny ho lazaina aminy azany tsy fantatra kory nefa veloanao tena voniny so de manjy de fihetseha-po vetivety eo ihany ianao le miresaka fa andrasonke azavaiko aminao miresaka ohatrany tsika sy anao inge zao miresaka miresaka tsika zao ka de lazaiko anao fa ohatran'izao fa Jesosy Kristy tia atsika ary tia monjy atsika de mbara ho aminy etaetanao hoe Jesosy io tiako raha mba vonjenao de fatany etaetanao marina hoe mariny zany rehetra tena tapa-kevitra ka zay vo tena fantatra fa tsy mahavonjy ahy tokoa ny heriko sy ny tanjako porofon'izany anie de zao hitanao marary zao tena nitehitra loatra tamin'ny heriko a tamin'ny tanjako ny fahaizako rehetrarehetra tsy mahavonjy reny rehetra tsy mahavonjy ny herisetraan'izao tontolo zao tsy mahavonjy ny vola amin'ny karena sy ny filibana maro samihafa ary inona moa sy ho azon'ny olona inona sy ho azon'ny olona raha ho azony azy zao tontolo zao nefa iaindry na ny fanainy de ho arinany amin'ny helo sy ny farimona rehetra androany de manatona an' Jesosy Kristy raha tena tsy hitanao tokoa zay lazaina de anampy anao vavaka sika tena misaotra de akopimo masonao fa za vonona ny vavaka aminao isan'andro san'andro mba ahatonga atsika ho tena piray fo am' Jesosy Kristy manomboka ety tany fampitantana mandra-patonga atsika any an-danitra sa tsy zany rehetra tena zany mihitsy menatra anao Andriamanitro tena menatra anao ny foko sy ny fanahiko ny saiko marina menatra Jesosy io mifona aminao Jesosy io mamelany eloko raiso atompo raiso eo ampelantananao atolotra anao ny fiainako rehetra fahitoko ny heriko de tsy nahavonjy ahy mihitsy ny volako ny fahaizako ny fananako ny sainturako tompo tena tsy mahavonjy ahy reny menatra Jesosy io raiso atompo fantatro fa ianao ihany ny mahery fantatro fa avy aminao no loharan-keriko rehetra tompo misaotra Jesosy amen zany mivavaka ianao mahay mivavaka ohatr'izany ihanyko tsy mahay fa zany tena fivavahana fanetreteny tena tsy mahay mariny fa zao mba te an-tany kely anao raha mise efa mba manahoana ianao zao efa mbo mahazoazo aina manahoana ny herinao maivamaivana mihitsy ka ay tsaroko ohatrany enao zegny zany ohatrany tena tsaroko mikirina atao anatiko sady ny fiadanany fa zao hoe misaotra betsaka an'se hafa tena tondra zava-dehibe ho atiko se tena mariny tena afaka am'se mihitsy le hira hoe tsy nambaranao ahy izy tena nambaran'se tamiko mihitsy ny fitiavan'ny tompo mariny Jesosy Kristy se tena tokony isoratsika isan'andro za de mpanompo tsy mahasoa ihany ary androany de teny am'se manokana hoe azonao ny famonjena alleluia azonao ny famonjena tany mafy zay anananao mba tsy aka ny satroboninahitra ao ary rehefa mizotra de aza merikerika itsony fa Andriamanitra akory motsy amin'ny mirary olombo fidiny fa efa mifidiny ianao androany de manatona azy ka manarany lalany misaotra betsaka ry sery fa zao hoe manomboka androany atovotrany hoe zokony se mihitsy ahy azo atao an'izany hoe raha misezany tsony fa tonoiny amin'ny anarako ahy de teneny kory ny anabavinao sy ny zandrinao rehetrarehetra fa tena mpianakavitsika
de zokona ianao zany tena zokonareo mihitsy marina marina mafy tena ho zokonareo tokoa zany ny fanapahan-kevitra satria ho zandriko nareo ilandy tsy ho mpanampy-anatsony fa asiako manohy ny fianarana izy ary zany iantoko amin'ny fitaovany sy zavatra rehetra mety ilaina amin'ny kojakoja-pianarana rehetrarehetra eny mbola iresaka amin'ny mamanareko moa za amin'ny fotoana io fa tena faly ahy mamaly vavaka Jesosy lazana ny hafaliako mamaly vavaka Jesosy tena landy tsy mpanampy tsony de mamanay ho afaka de za ko afaka tena sotranao Jesosy so de fihetseham-po loatra aloha ianao rija tsy zany mihitsy tena izany ve tena tsy za mihitsy ianareo zao no fitaovana nahitako ny tena fahasambarana ka tsy maintsy asiako soa nirariko amin'ny kristianina rehetra de mba tena ho fitaovana mihitsy anehoana ny voninahitry ny tompo ny fiainany ny eny rehetrarehetra mihitsy na amin'ny tenany na amin'ny fietsiny tena mba tena ho tazana amin'ireny kristianina rehetra reny mihitsy ny voninahitry ny tompo ho tahaka anareo zao marina rija hitan'si moa reny ambassadeur eny amin'ny ambasady ireny maninany reny de ambassadeur ny firenena samihafa tsika ihany koa manomboka androany de kristianina zany hoe ambassadeur ny Kristy tena irahany anao ny asantsika de irahany mpanompony aty am'izao tontolo zao aty de irahany ifankaty de irahany torony teniny de mba ambassadeur vaovao manomboka androany apitso ary mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ny rahony lanitra. No raisina roteny afatra avy amin'ilay tantara indray miseo mitondra ny lohateny hoe Ambasadaoro sanganasa ny sahondrany ainarilait Gabriel ary ovelovelominy tiny Joshua Eulalie mihaja miaraka tamin'ny Julien. Teo amin'ny lafiny teknika hihaja mamy Andrianony.